Faly miarahaba anao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fiandohan'ny herinandro. Misy an'io rivotraona na front hitantsika ao atsimo atsinanan'i Madagasikara io. Mikisaka mianavaratra atsinanana zany izy io ary aorian'izay dia miditra tsikelikely indray ny tsokana avaratra aza manome vana ny volon'andro miendrika andro inona ho an'ny ilany atsinanany iray manontolo, zany hoe miandry orana malefaka ny morontsiraka mety arahina herika ho an'ny afovoantany. Ny orana tandrifitra mety araikotroka dia mbola mitoetr'andro zany hoe ny tapany avaratra andrefany iny atao anatin'ny herinandro ho avy. Fa raha ny maripana kosa indray dia midina be ny maripana manomboka ny rapitra izay ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanany nosy iny ary mipetraka hatrany zany izay hatrany amin'ny faraparan'ny herinandro anoany. Manoloana ny fisian'io rindraona io dia misy ny fampitandremana noho ny habetsahana gotsakorana satria dia manome vana tanteraka ny oram-baratra zany izy io ho an'ny fotoana izao. Koa mahazo ny filazana miloko mavo ho an'ny faritra atsinanana Vatovavy, Fitonany, Mangoro, ny any Anjozorobe ary ny any Manjakandriana, Dorozay koa ny any Andramasina, Ambatolampy sy ny any Tanofotsy. Manan-kery zay zany amin'ny ity androany ity. Fa ny orana amin'ny ilany atsinanany nosy kosa dia mety mbola mitoetrany koa dia mbola mijanona hatrany zay ho an'ny morontsiraky ny atsinanany Madagasikara iny. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia misy ny orana malefaka ho an'ny faritra atsinanana, ny any Vatovavy, Fitonany, mandraondraona mety arahina herika izay ho an'ny faritra Naramanga, ny faritra Itasy, Vakinankaratra ary ny ilany atsinanany Moromoniry sy Mahatsiatra Ambony. Misy ihany koa ny tandrifin-drahona vao maraina ho an'ny morontsiraky ny faritra Sofiany, Ambony dia maina ny andro. Ho an'ny piso tolakandro mipetraka tanteraka zany ilay tsiokana avaratra aza na ny vokatr'izay dia misy ny orana malefaka amin'iny morontsiraka atsinanany nosy iny mety somary atevitevina zay any amin'ny faritra atsinanany indrindra ny distrikany Manoro sy ny any Mananjary any. Ho an'ny ilany atsinanany nosy kosa indray dia mandraona ny andro zany hoe ilany atsinanany avoantany mety arahina herika zay indraindray. Misy ny tandrifin-drahona raikotroka any amin'ny tapany avaratra andrefany nosy ny ambiny dia maina tanteraka. Raha ny maripana vinavina amin'izay talata izay tombanana midina hatrany amin'ny 12 degré celsius ny maripana indrindra ho an'ny avoantany ary 15 degré celsius kosa ny vinavina any amin'ny tapany atsimo atsinanany nosy. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa nefa ao anatin'izay dia miakatra ny maripana tombanana hatrany amin'ny 30 degré celsius ny vinavina ho an'ny rapitso izay. Ho an'ny andron'ny alarobia misy hatrany ny orana ho an'ny morontsiraky ny Madagasikara indrindra ny ilany atsinanana ary arahina herika hatrany zay ho an'ny ilany atsinanany avoantany. Misy ny tandrifin-drahona mety araikotroka ny tapakandro ariva ho an'ny faritry Ivoeny, Melaky, Bongolava ny any amin'ny tapany andrefan'ny faritry Menabe sy ny faritry Betsiboka eny. Ny ambiny kosa dia maina ny andro. Raha ny maripana ho an'izay andro ny alarobia izay dia mbola midina hatrany zany ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoantany eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo. Ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa 5 ka hatramin'ny 30 ny maripana vinavina ary ny any amin'ny ilany andrefana dia miakatra hatrany zay ho an'ny morontsiraka atsimo andrefany nosy iny toy izay koa ny any amin'ny faritry Menabe any zany. Maranantsika azy ny andro ny alakamisy mahazo vahana hatrany ny varatra aza araky ny fanatsidika. Vokatr'izay dia mbola mitoetrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy mandraona arahina herika hatrany ny ilany atsinanany avoantany ary maina tanteraka ny andro ny ilany andrefany nosy. Ny maripana amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany tsy dia mbola misy fivana firy zany fa mitaha amin'ny andro ny alarobia satria dia mbola 20 degré hatramin'ny 14 degré celsius eo ny maripana vinavina ary ny morontsiraka avoan'ny atsinanana kosa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 19 degré celsius eo. Hatrany amin'ny 5 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny ilany andrefany Madagasikara. Izay ny meteo antsika ato anatin'ny 3 andro raha fisindray fotoana manaraka veloma.